Alahady fahatelo amin'ny Karemy, alahady fahadimy volana Marsa 2020. Misaotra an'Andriamanitra isika ravana tafahoana amin'ity alahady maraina ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafahoana amin'ny alalan'izao fitaovana izao isika mahazo antsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra ary miaona amin'ny Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tomponsika. Amen. Anatona ny Tompo isika. Avia, aoka isika iobo ho an'i Jehova. Aoka isika hanao fifaliana ho amin'ny vatolahy amin'ny famonjenantsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tana ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avia, ka aoka isika iondrika sy ankohoka, aoka isika andohalika ao anatrehan'i Jehova mpanao antsika. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra, Rainay izay any an-danitra, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao, mideranao sy mankalazanao izahay amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotranao izahay satria noho ny famindramponao dia indro izay velona trapa-monjena, mbola tafahoana indray. Misaotranao izay noho ny amin'ny asan'ny Fanahy Masina izay mitarika anay hatrany hiaona aminao. Ankehitriny Tompo dia tafavoreto izahay, miara-mankalaza sy manome voninahitra anao. Fa Andriamanitra miazona ny tantaran'izao tontolo izao ianao, ka na dia eo aza ny aretina, na dia eo aza ny loza ara-boajanahary samihafa, na dia eo aza ny faharatsiana ny zanak'olombelona, dia indro notahianao izahay ary nohasoavinao tafahoana amin'izao fotoana izao. Indreto izay rehetra manatana anao amin'ny fanetretena, mahatsiaro ny tsy fahamendrehanay. Indreto izay manatona anao Tompo, mifona anatrehanao, mangata-pahamelana, diovy amin'ny rano soa. Mananteny koa izahay fa ity fotoana ity dia andraisanay hafatra indray amin'ny alalan'ny teninao, ka raha vakiana aminay izany, ho azavaina aminay dia engany ny Fanahy Masina, hialo lalana ka tsy ho very maina ny fotoana iombonanay amin'izao fotoana izao. Dia hatreo Tompo izay rehetra ataonay to voninahitra ao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Oh
nangetaeta teo ny olona dia nymonomonina tamin'ny Mosesy izy ka nanao hoe: nahoana ianao no nitondra anay niakatra niala tany Egipta, ahafaty ketaetanay sy ny zanakay ary ny bibinay? Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ka nanao hoe: ahoana no ataoko amin'ireto olony reto? Fa mila hitora-bato ahy izy. Ahoy Jehovah tamin'i Mosesy: mandrosoa eo alohan'ny olona, ary hitondray hiaraka aminao ny lohan'ny Israely, ary ny teninao ilay nikapohanao an'ny Nily dia ento eny an-tananao ka mandehana. Ary indro hijanona eo anatrehanao eo ambonin'ny aram-bato, ary horeba aho dia hikapoka ny aram-bato ianao, ka hisy rano hivoaka avy amin'ny hosotroan'ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo mason'ny lohan'ny Israely. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba, noho ny ady nataon'ny zanak'Israely sy noho ny nakany fanahin'i Jehovah hoe: ento aminay va Jehovah sa tsia? Koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voaza-toetra, ary ny fahatsara-panahy voaza-toetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy nampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina nampidinina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Fa noho ny mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa ngamba hisy ihany ny sasany sa maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'ny Josefa zanany. Ary teo amin'ilay fatsakan'i Jakoba, ary satria sasatry Jesosy tamin'ny nalehany dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy natsaka rano, dia hoy Jesosy taminy: omeo aho hosotroako, fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy: nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina? Nefa ho vehivavy Samaritana, fa ny jiosy tsy manandraha raha amin'ny Samaritana. Jesosy namary ka nanao taminy hoe: raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroako, dia anao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fatsakana, koa avy aiza no ahazahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe noho ny Jakoba razantsika izay nanome anay ty fatsakany ity? Sady izy sy ny zanany ambanin'ny biby no misotro teto? Jesosy namarika nanao taminy hoe: izay rehetra misotro ty rano ty dia mbola angetaeta indray, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia oloa rano miboiboky ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaeta na anketo an-tsaka intsony. Hoy Jesosy taminy: andeha ary, atsoy vadinao ka makanesa ty. Raha vehivavy namarika nanao taminy hoe: tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy: marina ihany izay nolazainao hoe tsy manambady aho, fa efa nanambady indimy ianao, sady ny vadinao le hitoeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, minoa fa avy ny andro
ka tsy ampy ty tendrombohitra ity na ny jerosalema azy no ivavahanareo ami'ray ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka am'izay fantatray satria avy am'jiosy ny famonjena fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka ami'ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ndray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka zany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ora vehivavy taminy fantatro fa avy any misy ilay atao hoe Kristy ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. O Jesosy taminy izao izay miresaka aminao no izy ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no nresahany nefa tsy nisy nanao hoe inona no tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao dia nandao ny siny raha vehivavy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha iza roa lehilahy zaroa izay nilaza tamiko no nataoko rehetra izao angano Kristy dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy ary raha tsy mbola tonga izy ireny ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hany raby eo fa hoy Jesosy taminy izao manakoanina izay tsy fantatrareo dia nidresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re hoy Jesosy taminy ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana ny sisa dia tonga ny fararano indro lazaiko aminareo atopazo ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady ho jinjana izy ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba miarafaly ny mpamafy sy ny mpijinja ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarana ary maro ny Samaritana fitao amin'izany tanàna izany no nino amin'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko ary rehefa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy ary maro koa no nino noho ny teniny ka nanao tamin'ny vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala amin'ny tompo mbola ho amin'tombolao aminao ny fahasoavan'ny tompontsika. Ny tenin'ny soratra masina ingatsika angalana ny afatra dia eo amin'ny Jaona 4 andininy 7:30 hatramin'ny andininy 12:20 amin'ny anaran'ny tompo. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary efa nanatona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa ny nino noho ny teniny ka nanao tamin'ra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Ry havana malala, Jesosy manarina ny fiainan'ny olona mangetaheta famonjena. Izany no nitarihan'ny fanahy masina ho famotinana ny afatra an'io. Vehivavy anankiray no tafahoana tamin'i Jesosy teo ampatsakana. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe naninona teo ampatsakana moa ity vehivavy ity satria ora tsy fatsakana mihitsy na fanovozana rano izany ora fahaenina izany amin'ny 12 atoandro. Ny matetika fanaon'ny olona dia na maraina be na hariva ny fatsakana. Fa ity vehivavy ity dia izy irery ny tonga teo ampatsakana ary dia niona tamina lehilahy anankiray izy. Tsy iza ny teo fa Jesosy. Ny zavatra vitsivitsy ry havana izay anamarian'ny mpandinika ny mahatonga ity vehivavy ity nandeha irery ary matsaka amin'ny ora tsy mahazatra. Ny zavatra voalohany dia
ambara eto fa rehefa niresaka tamin'i Jesosy izy de hita fa vehivavy ratsy fitondratena teo amin'ny fiainany satria nanambady indimy zany hitantsika tamin'ny tantara teo ka de noho izany faratsy mpitondrateny zany reo mpandinika ny soratra masina de miatakataka amin'ny olona izy ary amin'ny fotoana tsy de misy olona aza no mandeha ny ampatsakana satria zany fatsakana zany de toerana nambom-piaona ny rehetrarehetra hitsy zany fa vehivavy tsy nanany toerany tsony teo amin'ny fiarahamonina vo ilikilika tsy henon'ny olona teny menatra noho ny atao ary zany no mahatonga azy totonga irery teto de gaga izy anefa ity misy lehilahy anankiray zay tonga teo koa fa hoe nangetahetaka ny teny tamy mana hoe omeo rano aho hosotroko fa iza loatra le ty lehilahy ty ambaran'ny mpandinika sasany fa raha lehilahy tsotra Jesosy raha miteny hoe omeo aho hosotroko de toy ny déclaration d'amour zany satria izay raha teo moa zany ny mahazatra teo ampatsakana de hoe toerana fanorenana fanambadiana toerana fitadiavana lay olo-tiana kanefa de aoko tsaroana fa Jesosy no manatona azy ka manambara amin'ity vehivavy ty ny fanehoany fitiavany azy ary zany fitiavany zany tsy le amin'ny maha-olombelona azy fa mahandriamanitra azy tsy kisendrasendra kory no mahatonga ny tompo tonga eo fenona maromarina fa Jesosy amin'ny fotoana rehetra ary tonga tany Samaria izy dia ho famonjena mandrakarivo zany no zany de hitantsika eto ny fanehoany Jesosy zany mahandriamanitra fitiavana azy zany ka tonga izy de hitady an'ity vehivavy sy azo lazaina fa efa mamory fo efa miala amin'ny fiarahamonina efa nanao fahadisoana tsinona efa nanao faharatsiana tsinona efa tsy henon'ny olona teny tsony azy ka de miatakataka amin'ny olona tsy misy mihaino tsony fa raha sanatry miteny azy angamba de very olona hoe iny de raha tsy fitondrateny kanefa de Jesosy niresaka taminy de tsika niresaka ny fanaovan'izy ireo fa dia nampitombo finoana n'le vehivavy ahatonga azy atakatra rehefa jerentsika eto mandeha miandalana ny fampiresany amin'i Jesosy de ambarany ity vehivavy ty tsikelikely maizy azy an'i Jesosy mpaminany Messia Kristy zany rehetra zany zany nisy fivoarana ny fahafantarany an'i Jesosy ary de efa noho izany dia lasa izy niverina kany tanàna ho itsika teo manao hoe ny toerana ny tanàna misy azy de efa olona efa tsy mihaino azy tsony fa noho ny fiaonany tamin'i Jesosy kosa de indro nahazo toko ty vehivavy ty ary zay no natonga azy niveriny tany tanàna sany joro teo anatrihan'ny maro ka de niteny manao hoe izao angaha no Kristy zao lehilahy niona tamiko zao nanomboka teo de nihaino azy ny olona zay le ndresa vakitsika tany 1930 teo nihaino azy ny olona kanino an Jesosy no ny filazana vehivavy zay nilaza hoe lazainy tamiko avokoa zay rehetra nataoko fa ny vokatr' zany rehefa nanatona an Jesosy ny samaritana rehetra dia nangataka an Jesosy mba hitoetra eo amin'izy ireo ary de vakivava ny olona tamin'izany manao hoe tsy noho ny tenin'ny vehivavy ihany no inonay fa no ianao Jesosy zay eto aminay mihitsy ka azo eny amin'ny teny manao hoe izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao avana malala Jesosy manarina fiainan'ny olona mangetaheta famonjeny ty vehivavy ty nandeha natsaka rano ny eritreretina fahafahana ny eritreretina hoe mba hiala amin'ny mety esoesotenin'ny olona na ny zavatra ataon'ny olona amin'ny fiainana fa indro ny fanina tamin'i Jesosy ainy tena mampangetaheta azy de ahafantatra n'ilay Andriamanitra marina le Andriamanitra zay mahafaka ny etaetany ka rehefa nitafaresaka tamin'i Jesosy izy nanaiky resaka tamin'i Jesosy na de tsy azo atao azy zany satria izy vehivavy samaritany zay tsy manandraraha amin'ny jiosy de Jesosy zany lehilahy raha teo Jesosy fa hafa mihitsy ty lehilahy ty
tsy le araka nieritrretiny tia nieritriretiny manao hoe ity ngamba le tena fitiavana amaolombelona ko ity no vadika fa jesosy dia lay andriamanitra zay tonga miona aminy ka mitory fitiavana de le fitiavan'andriamanitra am'izany vehivavy zany tafarina ny fiainany ny aino azy ny olona nanomboka nino ny teny ny olona fa hatram'izay tsy de men'ny olona raha tsy fitondratena ny fiarahamonina fa indro noho ny fionany tamin'i jesosy noho ny fandraisany ny teniny jesosy noho ny fanekeny fa jesosy no afaka manome le rano velona samy hafa ny rano velona resahany eto nen'le vehivavy ny teny manao hoe rano velona eau vive ozy ny teny frantsay fa jesosy rehefa miteny dia rano boboky rano velona eau vivifiante zany hoe ny avy am' jesosy dia misy action mihitsy misy zavatra misy fiatraikana hatrany amin'ny fiainan'ny olona hatrany amin'ny ato fanahy ny rano meny jesosy de tsy inona fa ny finoana azy zany lay fitiavan'andriamanitra zay zarainy jesosy am'ity vehivavy ity zany avana malala ninoninona mety toerana misy anao ankehitriny mety tsy de nen'ny olona tenytsony angah olona efa tsy mahagaga ny olona reny ve kanefa rehefa tafahoana amin'ny tompo ianao rehefa tonga mano zay hoe tafahoana am' jesosy anao ka mahafantatra azy afaka manarina an'izany jesosy lasa fitaovana mahomby eo ampelantanan'ny tompo isika lasa fantsona afaka anambara ny famonjeny jesosy tsika ka isika indray no mitondra fiainana ho an'ny olona zay mangetahita famonjena efa nanarina ny fiainanao izy restauration nanarina n'izany fiainanao zany izy ianao koa de ampiasain'ny tompo ankehitriny hanarina ny fiainan'ny hafa tsy afenina nefa fa misy anyny mamoy fo ao anatin'izany rehetra zany misaotra ny tompo ty vehivavy ty tsy namoy fo ary de zay le fitiavan'andriamanitra azy ary zay le fahasoavan'andriamanitra mbola tafahoana tamin'ny tompo izy fa raha sanatrian'izany tokoa moa namoy fo tao ty vehivavy ty na mety mety tratran'izany trangam-piainan'izany ny olona de nanahoana ry rehefa elikeliky ny fiarahamonina tsy mba hinony olona teny lasa misizolena manoka tena sisy de tratra ny depression sy ny samihafa marana anazy ry havana no saintsaintsika tahaka mahazatra atsika dia anecdote. Le titre de l'anecdote c'est de quelle façon vous approchez-vous de Dieu? Une femme était hospitalisée quand on lui annonça la mauvaise nouvelle sur sa santé. Elle était tellement en colère contre Dieu qu'elle s'est rendue à la chapelle de l'hôpital pour dire à Dieu sa révolte. Elle était en colère parce qu'elle pensait que Dieu avait trompé les gens en leur disant qu'il était un Dieu d'amour. Arrivant à l'entrée de la chapelle, elle a trébuché et elle est tombée sur sa face. Quand elle a levé les yeux, là au bas de l'autel, elle lit une inscription: « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » À ce moment-là, son cœur se brise et elle réalise qu'elle n'a pas à blâmer Dieu. Au contraire, elle devrait lui demander d'avoir pitié d'elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Et Dieu l'a guérie de sa maladie. Avana malala anatin'ny vanim-potoana sarotra izao tontolo zao, anatin'ity Covid-19 sy coronavirus ty. Nandray eo anatin'ny tebotebo tokoa isika de mamoy fo, sanatria mety tratran'izany azy amin'ny fianakaviana na mety ny tenanao misaoran'Andriamanitra raha mbola tsy voan'izany kanefa tsy zany ihany ny aretina mety mandoza, mety misy aretina hafa ihany koa. Indraindray mety mamoy fo ianao ry havana malala, mangetahita fanasitranana sy famonjena ve sika manatona an' Jesosy fa ao anatin'ny fotoana, ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy zao de fotoana ny fanatonana an'Andriamanitra, fotoana ny fanatonana an' Jesosy. Araroto fa mbola mitoetra eo amintsika ny tompo, mangetahita famonjena ve ianao? Inona ny mampagetahitanao amin'ny fiainanao? Aza mamoy fo, manaova tahaka an'ity vehivavy ty, andramo e,
andramo manatona an jesosy miresaka aminy manambara aminy fantaro izy ny resaka tamin'ty vehivavy ty jesosy ary dia nytony resaka tsy nijanona nivavaka zany ry avaka raha mbola tsy nanandrana nivavaka maro lenao resaka tamin'ny tompo andramo zany fa hifankahita amin'ny tompo ianao ary dia boboky ao anatinao ny fitiavana ny tompo ka tsy anisan'izay olona mofo ianao satria nahoana jesosy dia volona anarina anao zay magaitaita ny famonjena satria nahoana izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao ianao zao no mandre fa jesosy no mpamonjy anao efa tonga namonjy anao raisany famonjeny zany fa ho anao ny famonjena entin'ny tompo ankehitriny ho an'Andriamanitra ny voninahitra hitoetra aminao any ny teniny amen. Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakana mahery sy tsara indrindra ka izy no aronay mendrika ankalazaina no ny herini eran-tany sy lanitra koa ny zoa mandazany ny tompo mpanjaka mahery io ny aino avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mitsy ny toanao tsy traty ny saina ny herinao ny fiterana zay entinay rasore ny aja tolotranao ety rasoriza tompo mpandahatra eny mpanao zao rehetry zao ny sala sy teny ataony de tsara sy maso mendrika ny hoderaina ny fandaharany atolory ho azy ny saotra fa izy tandrifinio ry tompo mpanjaka mahery io miaino avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mitsy ny toanao tsy tratry ny saina ny herinao ny fiderana zay entinay rasore ny aja tolotranao ety rasoiza tompo mpanjaka tsy toa kanefa be indrafo erailerampo eratsaina teraina mandaky zay eny mpanompo vovonjy samy miomioe aleluia ho aminy avo fa jesosy no tomponay ry tompo mpanjaka mahery io miaino avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mitsy ny toanao tsy tratry ny saina ny herinao ny fiderana zay entinay rasore ny aja tolotranao ety rasoiza
vavaksika. Andriamanitra rainay eo, midera sy mankalaza ny anaranao izahay, ary misaotra anao noho ny fitiavanao anay. Misaotra anao koa fa afaka manatanteraka izao fotoam-pivavahana izao. Ankehitriny izahay dia mivavaka ho an'ny lehilahy rehetra ao amin'ny fiangonanao sy ny lehilahy rehetra manatrika izao fotoana izao. Mifona aminao izahay fa tsy tanteraka izahay, mamela ny helikay, ary ampio izahay andeha araka ny lalanao sy ny sitraponao, ary ala amin'ny ratsy fanaonay. Mangataka ny fanahinao masina izahay, hitoetra sy hiasa ao aminay. Mangataka aminao izahay mba taio ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ny fiangonanao, ampaherezo ny mpikambana amin'izany sampana izany, azoto hatrany amin'ny asa fanomponanao. Apetraka eo am-pelantananao ny asanay, ny fianaranay, ampio koa izahay raha eo am-pitadiavana asa, ary apetraka feno eo am-pelantananao ny fikasanay rehetra. Ary mivavaka izahay ho an'ny raim-pianakaviana rehetra, omeo hery sy tanjaka, ary taio ny ankohonany mba ho tokantrano anjakan'ny fitiavana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tomponay sy Mpanjakanay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miombona amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika riavana. Andriamanitra, misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Manarina ny olona mangetaheta famonjena tokoa ianao, ka na dia efa mpanota matevin-koditra aza, na dia efa nanao ny faharatsiana rehetra aza, izay manatona anao ny teninao dia tsy mbola avinao mihitsy. Ndreto izay amin'izao vanim-potoana ny karemy izao, Tompo, ilay efa nanita teo anatrehanao, ilay efa nanao ratsy teo anatrehan'ny manodidina, ny mpiara-mivavaka, izao tontolo izao mihitsy aza ny manatona anao. Ndreto izay efa nanao izay tsy mety teo anatrehanao, manatona anao ny fanetretena. Misaotra anao izay satria mpamonjy mora azo ianao, ka ndreto izay manatona anao tokoa dia raisinao. Ndreto ary izay, Tompo, manavao ny fanoloran-tenanay rehetra ho anao Jesosy Kristy. Mivavaka manokana izay ankehitriny, Tompo, amin'izao vanim-potoana fisian'ny coronavirus eto ambonin'ny tany izao. Andriamanitra mpamonjy izao tontolo izao ianao, ary tsy sitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy. Ka engany ianao, Tompo, mba hijery anay araka ny ben'indra fonao, ka tsy hijery izao tontolo izao amin'ny fahadalany sy ny tsy fahatanterahany. Fa jery araka ny ben'indra fonao izahay, ka sitrano, Tompo, izao tontolo izao. Mivavaka izahay ho amin'ny ezaka rehetra, izay karoha mba olana mba hanafoana ity aretina ity maneran-tany. Matoky izay fa Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ianao, ka afaka mampiasa olona ho amin'izany. Dia mametraka eo am-pelantananao koa izay tsy salama rehetra, ianao nankatany mba hanasitrana azy. Mivavaka ihany koa izahay ho anay tsirairay avy, na dia tsy afaka niangona azy izay androany, niaona tany amin'ny toerana hivavahanay dia indro, no ny fahasoavanao dia mbola afaka miaona amin'ny alalan'izao fitaovana izao. Mino izahay fa miasa aminay ianao, ka izay rehetra mahita sy mandre izao dia mba samy handray ny fitahinao. Dia taio ny tsirairay avy amin'ity herinandro ity, mametraka ao am-pelantananao koa ny fiainan'ny fiangonanao izahay, ny FPML Réunion. Ianao no mahalala ny fandaharam-potoana samihafa, anatin'izany ny fikasana, Tompo, amin'ny alahady 22 mars ao avy izao ny fifidianana filoha sy filoha-panampy eto anivon'ny tafo FPML Réunion. Matoky izay fa Andriamanitra tompon'ny fandaminana ianao, ka dia apetraka ao am-pelantananao ny fandaminana samihafa, mba hatanteraka hatrany ny sitraponao. Dia mivavaka izahay ho an'ny herinandronay, mombanay amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny didy aman'andraikitra ny zanakay. Dia mametraka ao am-pelantananao izay rehetra mahasoa anay izahay sy mahasoa izao tontolo izao. Ny vavakay dia akambanay amin'ny ampianaran'i Jesosy anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ny tongany ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra, meo anay izay hanina sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, mba manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manafatra antsika ny Tompo ry havana ary mampahery antsika izy, mielolana antsika ny amin'izao tontolo izao.
ka hoy ny soratra masina manao hoe ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia ary aoka izay mahare hanao hoe avy ary aoka ho avy zay mangetaeta ary zay mety aoka izy sotro maimaim-pona amin'ny ranonaina zany ny teny fampanantenana omen'andriamanitra anao zay maniry handray ny famonjena mandrakizay nomen'andriamanitra atsika am' Jesosy Kristy tanteraka aminao zao tsotra antonona aminaran'ny tompo zao manao hoe hitahanareo aneny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka anomenareo ny fiadanana voninahitra ao an'andriamanitra ray zanaka ary fanamasina zay hatramy taloha indrindra sakehitriny ary mandrakizay amen mandehana amin'ny fifaliana ka manompony tompo isaorana ny andriamanitra amen ry havana malala misaotra ny tompo isika fa afaka niona taminy tao anatiny zao fotoana izao afaka nandray teny fiainana hoentsika miaina indray mandritry ny herinandro apetraky tsika ampelantanan'ny tompo ary orenareo amin'ny vaovao de amin'ny fiangonana ihany ny toy ny asan'ny fiangonana indrindra ireo fampompivavahana samihafa angatahana amintsika de samy hivavaka ary mampatsiahtsika fa misy ny fiarantsika mivavaka manomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 21h na misivialina miombona nireo dekolna vaovao isika fa dy izy ireo nitarika atsika mivavaka sy nivaky teny mandritry ny herinandro iny zava-dehibe zany ry havana ka tongafa mandray famparezana fa ny tompo marana hivitreverana atsika mandrakariva ary de tanteraka amintsika koa ny ten'andriamanitra manomba ny zavatra rehetra miara-miasa zay asoa zay ten'andriamanitra de samy tain'andriamanitra ary omba atsika ny any tompo amen